rehefa vitanao ny miatrika izany fitsapanao rehetra zany sy ny fakapana rehetra ka niorina tsara ianao dia feno avo roeny ny fanamasina ianao dia afaka ampiasain'Andriamanitra ianao na dia amin'ny zava-dehibe mihoatra ny nazatranao taloha azy. Hitako hoe amin'ity herinandro ity aoriana mivavaka sy fandinihan-tena izay tiako ampianarina anareo amin'ireo zavatra sasany mikasika ny fomba fiatrehana fankapanahy. Inona no atao rehefa laim-panahy nareo? Ahoana ny azonana dinganareo eo alohan'ny devoly mety bahaliana anareo ve zany? Mihoatra ny amelana azy amely ianao foana. Miazona dinganareo eo alohany. Misy olona efa nalaim-panahy ve eto? Eny ary. Dia hitanareo rehefa miresaka fankapanahy sika. Miresaka ny amin'ny zavatra rehetra sika miainga amin'ny fankapanahy hatramin'ny fanahiana, alaim-panahy ny alina, alaim-panahy ny ho tendan-kanina, alaim-panahy ny ho tia tena, tsy hijery ny hafa ka ho tonga hatrany amin'ny fankapanahy ny andainga, angalatra ary ny hijangajanga dia hanao karazan-javatra samihafa. Ary hitako fa tsy misy na dia iray amintsika aza ka tsy mandalo izany fankapanahy zany. Ary hitako fa tsy misy amintsika koa hoe miatrika izany amin'ny fomba tsy mitovy, endrika na bika raha amin'ny isan'andro zany. Fa tiako fantatrareo avy hatrany fa ny fankapanahy tsy fahotana akory. Hitako fa betsaka ny olona no misaina hoe tena tsy tokony isaina ohatr'izany na tsy tokony hatsiaro zao hitanareo na tsy tokony haniry an'izany na tsy tokony tesitra na koa hatsiaro tahaka an'izany. Dia haiko ny tenako nandritra ny taona maro fa isaky ny mahatsiaro alaim-panahinao zavatra diso indrindra fa raha tena mafy zany na hoe tsy tonga dia mitsoky zany avy hatrany tonga dia misaina hoe tena misy tsy mety amiko zany. Mba voavonjy ary ve maninona ny misaina zany, maninona ny misaina zany nefa kristianina. Misy olona momba ve ianao zany tena hoe za kosa tsy tokony hatsiaro tahaka izany. Sika mihevitra fa tokony hateo tiany foana dia afinaritra dia hoe tsy hanana saina izay mikasika ny tenantsika ho tendan-kanina zany dia izany aloha ny tena marina. Tsy mbola tena izy satria na dia efa nateraka indray amin'ny fanahy sika eo amin'ny Kristy. Betsaka koa ireo zavatra tsara amintsika mbola manana nofo sika izay toerintsika ary misy ady amin'izany mety laza ianao mitrango amin'ny fanahinao zany. Fa raha fenonao teny ny tenanao andresy betsaka amin'izany ady zany ianao satria raha matanjaka no nofinao ny fanahinao dia ianao ny voakom-pandresy eny ambony indrindra ary ray amin'ireo olona andehibe izay hitako fananantsika dia andray laza zavatra mikasika izany ianao amin'ity herinandro ity izay tiako lazaina tsara zany haiko fa efa nandresy sika hoe vakio ny teny vakio ny teny. Fa ny marina ny Baiboly milaza hoe enaro izany ary tena samihafa mihitsy ny hoe vakio sy hoe enaro. Ary ny marina raha mianatra ny teny hoe mamaky ianao na amin'ny grika azy dia midika hoe mahalala kokoa, mandinika, mihazona dia manakatra. Izany zao dia afakely amin'izay heverintsika fa hoe hitanareo le mamaky toko isan'andro dia mahazo fanamariana any amin'ny fitehirizan'Andriamanitra any dia mitohy amin'ny raha ataontsika satria hoe tena maharaka Baiboly isika. Dia mahatsiaro meloko izany foana sika rehefa tsy maharaka ny famakiana Baiboly tsika. Fa hitanareo ny marina dia hoe tsy mianatra any ho an'Andriamanitra sika fa efa hainy zany izy nanoratra azy. Fa mila mianatra an'izany ho antsika sika. Amen. Ary tsara zany mamaky zany. Tena tsara ny miain'ny olo-kafa faly fa eto nareo androaniko hoe hiaino zany hoe ankehitriny sika afaka mahazo teny maro tahaka ny manapika bokotra fotsiny ary magaga zany. Amin'izao inga atao téléchargement zavatra. Afaka manao Baiboly amin'ny telefôniny ianao, afaka mahazo ny teny eny an-dalana andeha hiasa ianao, afaka mamaky fiankofana aingana ianao dia afaka miaino zany. Hitanareo ny atsasaky ny fampianaran'olona ray enonao eny an-dalana hiasa, afaka mahazo teny kely eo amin'ny solosainanao ianao. Fa hitanareo zao hitako fa mbola mila miezaka mandala koa sika ny amin'ireny téléchargement reny. Amen. Matetika ireny toy ny lasa azoazo foana zany ary tena mora amintsika mihitsy zany satria tsy tena manao ezaka akory aza isika amin'izany dia za mino fa mila mandany fotoana kokoa sika dia tsy zany ihany fa mila ezaka fanamasina kely koa ianaran'izany teny zany. Azonareo tsy haiko hoe soratra masina firy zao nananako androany fa tsy hanao zany rehetra zany mety efa mana 30 aho zao dia azonareo efa nanao zao efa ela be mety ho afaka mitanisa maro amin'izany fa nipetraka atao amin'ny hevitra ny fivainianako androany dia nijery tsara ireo teny rehetra ireo indray dia nivakiko satria arakaraky ny hijereko ireo teny ireo dia velony zany.
de tena tonga amiko tokoa de manamafia sady mamelona ako de to reny misetrasetra ara-panareny mihitsy a zao manao zay alalan'ny olona fa tena mila miverina am'izay veritsika sika raha ny tany amin'ny taondasa vitsy tany zay ny tena marina de fitiavana sy fianarana ny tenin'Andriamanitra tanteraka fa tsy andry olona amahany zany antsika eny foana. Amen. Ka raha tena te hiatrika fankapana marina sika de mila manapa-kevitra sika fa hoe tena hianatra ny teny marina hoe ianao hoe za manka ny ampiangonana Sakalady afaka milaza zavatra aminareo jerenareo rehefa milaza ty fa tsy ampy anao zany. Tena tsy ampy zany. Za mijery ny fandaranao Samaraina ary Joyce mahafaly azy zany ary tena mihitsy zany fa mbola tsy ampy koa zany. Ainareo maninona satria ny pasteranao tsy Andriamanitra de za ihany koa tsy izy fa mila maka fotoana ianao de mila makeo aminy ianao de maky zay teny ilainao marina. Ka mety ilaza zavatra tahaka izany miverimberina sika amin'ity herinandro ty fa nareo ve malala fa Baiboly de milaza hoe tokony tonga ny fankapanahy. Tsy isy zany miaina fiainana tsy alaim-panahy zany raha tsy miatrika fankapanahy mihitsy sika tsy ho nila finoana zany. Tsy ho nila zany fahonona tena zay natolotr'Andriamanitra zany. Raha tsy nisy ny fankapanahy tsy ho nisy ezaka ilaina atao amin'ny fiainana zany. Nitsapantsika ny fankapanahy. Ny fankapanahy no maneo antsika ny kalitao mampino atsika. Andao jery soratra masina roa aloha de jerena ny Luka 7:1 satria tiako hitanareo zany. Ary hoe Jesosy tamin'ny mpianany tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana fitaka fandrika atao isariana anota nefa lozany izay olona mahatonga izany. Matio 7:7 lozany zao tontolo zao no ny fahatafitohinana fa tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana. Tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana nefa lozany zay olona mahatonga ny fahatafitohinana ka ny marina izy de milaza hoe ianao tsy aza mba miandrandra ny fankapanahy tsy ho avy zany ka manoatra noho ny fiezana manao zay tsy mahalaim-panahinao de ananao antoka ny tsy mahafankapanahin'olona anao. De mianara ny fomba fijanona dingana ray melohan'ny devoly ka rehefa laim-panahy ianao de efa feno tanteraka an'Andriamanitra ianao ary koa ny fahendreny no amataranao ny fomba hanoerana zany zavatra zany avy hatrany mba tsy idiranao amin'ny fankapanahy. Hitanareo ny modelim-bavaka izay nampianarin' Jesosy antsika rehefa nanontany azy ny mpianatra hoe mampianarana ny mivavaka. Manan'ilay antsoiny sika hoe vavaky ny tompo fa ny marina io de modelim-bavaka ka hoy izy hoe aza mitondra anay amin'ny fankapanahy. Izy tsy nanao hoe mivavaha mba tsy hakana fanahy anareo. Jesosy tsy niteny hoe mivavaha mba tsy hakana fanahy anareo fa hoy izy mivavaha mba tsy idiranareo amin'ny fankapanahy. Ka ho avy foana ny fankapanahy misy eto tany zany. Na nofontsika aza de aka fanahintsika. Ny devoly aka fanahintsika. Ny devoly ampiasa olona aka fanahintsika. Tsy mino aho hoe misy na de iray aza amintsika eto ka tsy miatrika fankapanahy mihitsy anatin'ny herinandro iray. Na hoe tsy tezitra na kizitina amin'olona firy aminareo pino mahafinaritra sy tsara ireo zao no alaim-panahy na de androany aza ny ho tezitra. Re olona so de mba manany ihany azy nareo tena mbola mihoatra ny valiny zay nandradraiky ny valy teninareo. Za ve tsy efa mahita valopolo isan-jaton'ny olona rehetra ato. Za koa nanany za fankapanahy zany tamin'ity herinandro ty de anareo rehefa alaim-panahy imbetsaky nareo saika orinan'ny fandresен-dehibe foana zany. Ainareo zany matetika mahazo fandresen-dehibe ianao de avy eo tampoka eo misy zavatra mitranga de hoe ianao hoe olona tsy mba manana de herinandro aza ve tsy mba velany olona hipetraka mihitsy de mba akaina herinandro ray monja. Hitanareo zany ny fomba tokana fa atsika manana herinandro tsara de miainao amin'ny Kristy de mianatra ny hoe isan'ny fiainantsika koa ny fankapanahy. Tsy tokony hatsaromeloka ianao rehefa alaim-panahy iny fa zao kosa amin'ny herin'ny fanamasina mila manoatra zany ianao. Tokony hianatra noatra zany sika fa raha vao manoatra zany aingana sika de zany koa no ahatsaratsika avy hatrany. Hitanareo Jesosy nalaim-panahy na izy aza mba nalaim-panahy ihany koa. Dao hijery ny Hebreo 4:5-10.
de metretr'ireo jery tele a zao zay mijery am'izao koa de hitanareo na de eto aza manao conférence eto Houston tena faly mihitsy zay fa mijery anay amin'ny tele nareo rehetra maneran-tany ary azoko antoka fa betsaka aminareo miatrika fakapanahy amin'ny fomba maro samihafa de mety manana saina azy nareo zao hoe tena mitanao raha mba tsy alaim-panahy zao de mety tena iana fiainana tsara koa mety mba olona tsara ihany raha tsy analam-panahy mihitsy fa ny vaovao mahafaly de hoe lehibe zay ao anatinareo mihoatra noho zay eo am'izao tontolo zao raha ola mino an Jesosy Kristy nareo zao raha tsy mbola nandray ny Kristy ho mpamonjinao ianao de tsy mbola manana ny Kristy ao anatinao ianao aloha de anana fahalemena ianao de afaka ialanao zany fahalemena zany avadika oery amin'ny fanekena tokana any Kristy hosorona ho an'ny fahotanao de anomboanao fiainam-baovao miaraka amindray zao de faly zay amin'ny asa fanomponay hitarika anao amin'ny fifandraisana amin'izany ny any ataonao de ny miantso larany eo amin'ny écranao eo fa isy olona iresaka aminao ary de voavelany elokao de afaka anomboka fiainam-baovao amin'ny Kristy indray ianao de afaka nianatra ny mafy ianao ao amin'ny tompo sy ao amin'ny heriny fa tsy ho ambany zavatra eny foana fa ho ambony amin'ny fiainana de ho mpandresy foana koa fa mahafinaritra atsika koa ny mahalala fa ny mpamonjy zay tiatsika sitoka itsika ary inotsika izy ane de mahatakatra zany hoe manao ahoana zany alaim-panahy zany tsy haiko aloha ny aminareo fa za mahita ary mety hoe tena toetrambehivavy koa zany mihoatra ny an'ny lehilahy fa za mitady olona mahatakatra za zao nyteny tam'vadiko hoe tsy mampaninana zany zany fa teneny fotsiny hoe zany firy aminareo zao no tena tia hoe rehefa miresaka amin'ny olona ny olanao ianao de hoy izy hoe takatro zany azoko zany tena takatro mihitsy zany tsy tianareo zany madama rehefa laza zavatra mivadinareo nareo tahaka zany de hoy izy hoe avela ho any zany aza manany am'izany aza de be fanahinany am'izay fitombony ankizy eo zany fa hitombo tsara daholo reo fa aza manany am'izany tahakany hoe tsy azonao mihitsy zany ka fa za sy de efa nifanarako fotsiny izy hoe azoko zany ary na de haiko aza matetika efa miteny fotsiny izy satria za ty aheno zany de mbola mahatsara ihany zany fa Jesosy mahatakatra Hebreo 4:5 fa isika tsy manana mpisorona be zay tsy mahay miara mitondra fahalementsika na koa hoe tsy mahatakatra na amin'ny fampizary zany tsy fahatanterany zany na ny fatokina amin'izay fanafian'ny fakapanahy fa zay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra takatsika kanefa tsy nanana ota alleloia natreany daholo zany ary tena afaka nandresy ny fakapanahy rehetra izy ary inoko fa afaka manao zany foana sika rehefa mitombo foanao aminy tonga amin'ilay teboka izay afahantsika mitombo hery manoatra ny fakapanahy rehetra zay ho avy Jesosy de Andriamanitra feno sy tena olona feno tam'izay fiainana natrehany ary nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra zay natrehanao ihany koa izy tiako takatrareo zany androany ainy tsara ny fihetseponao ainy zany hoe maratra-po zany mandalo atsarotra ny amin'ny famelana olona ainy zany hoe manao ahoana ny fahatsapahana izay rehetra tsapanao na de amin'ny toerana Andriamanitra azy fa mbola afaka nakahery tampanahy izy anoeran'izany rehetra zany de nandeha tamin'ny azo fijaliana de nandony vidin'ny fahalemena rehetra zay tsy afahantsika manohitra sy mandalo zany ka tsy faly ve sika androany fa ny azo fijaliana sy ny ranona latsaka de zany no nanavotany antsika tsy haiko aloha ny aminareo fa za de faly andiny fahenam-bifolo koa aoka isika anatona ny seza fiandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana seza fiandrianan'Andriamanitra tsy mendrika ny mpanota mba azotsika famindrapony amin'ny fahadisotsika sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory ary tena mahafinaritra zany rehefa mahatsiaro malemy sika na alaim-panahy de eo amin'Andriamanitra avetrany de amatatra sy ahatakatra fa hoe izy malala ary tsy mba mery atsika izy zao lazaiko nizanizy ianao eto amin'ity toeran'ity androany nizanizy ianao mijery tele zao ninona vitanao tany Andriamanitra tsy manodina ny tavany aminao Andriamanitra de mijery ianao mihitsy zao ary manatsotra ny tanany aminao izy zao ary tsy mbola tary zany ianao raha anomboka ndray tsy mbola tara izany ianao anomboanao ndray ary tsy misy lavaka lalina zay tsy ahafahany manangana anao zany ka akany anao ao amen amen de betsaka amintsika ny provelona fa tena afaka mandresy tanteraka ny zavatra rehetra enao amin'ny alalany herin'Andriamanitra fa raha tsy izy de tsy mahay manao ninino isika fa amin'ny Kristy de mahay ny zavatra rehetra isika Jesosy mahatakatra tena tsapako mafy mihitsy fa misy olona mila tena mandray izany androany tena takany tsara
zay zavatra atreanao zao fa aza mba minny lainga zany hoe tsy afaka zany mihitsy ianao aza minny lainga satana mino zay lazay ny ten'andriamanitra satria zay inonao de zay ihany koa no anananao oia hoe zay inonao de zany koa no anananao oia zay inonao de izay no anananao ten'andriamanitra milaza tokava aminao araka izay inonao Lioka 4:7 mety tsy tena andrara loatra ty teny ty ianao fa hoentiko eo ihany aloha ianao satria hitako fa tena tsara io entiko manerina amin'ny baiboly mihitsy nareo androany Lioka 4:7 ary rehefa natapitra zany de voly ainareo tena nalay mpanahy Jesosy nentiny fanamasina tany anefitra izy magaga zany sa ahoana ny fanamasina no mitarika ho any anefitra de ho zahana sy tsapaina mandritry ny 70 andro sy 70 alina rehefa avy nandalo ny fakapana rehetra avy tamin'ny satana izy zany ka navidy ireo fitsapana rehetra 17 milaza ary rehefa natapitra zay fakapana rehetra zany ny devoly de ireo karazana fakapana rehetra tena tiako zany ireo karazana fakapana efa mba ny marianareo fa efa matetika zany tsy mijanonandro ray ihany takiny hoe latsinainy ianao efa miatrika zany de mbola iny koa izy fa tonga indray ny talata de laroby koa mbola zavatra hafa de lakamisy koa mbola hafa noho ny tranga iny de tena hoe ianao hoe re olona roviana zao no hitsahatra ary efa natapitra zay karazana fakapana rehetra zay de voly de nandao azy izy aloha zany aloha no nandao zany kely azy mandrapahitany fotoana manaraka hafandray de tiako ny 14 ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galili de niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany ka izao ny vaovao mafaly rehefa vitanao ny miatrika zany fitsapanao rehetra sy ny fakapana rehetra ka niorina tsara ianao de feno avo roa ny fanamasina ianao de afaka ampiasain'Andriamanitra ianao na de amin'ny zava-dehibe mihoatra ny nazatranao taloha azy ka teny ilaza aminareo zao fa niny natrehanareo amin'izao fotoana izao de fitsapana zany ka raha afaka amin'izany ianao de mbola hatanjaka kokoa noho ny teo alohan'izany ary ny ositr'Andriamanitra sy ny heriny de hitombo amin'ny fiainanao de ho afaka ampiasain'Andriamanitra ianao amin'ny zava-dehibe mihoatra n'izay faniananao taloha mariny amen jereo ny sasany aminareo zao lasa matanjaka koa zao ary tsy nahalala zany akory ianao lay olona tena nakalianao tanoha lasa tena namanao akaiky amen aza mbagagy zany raha mandalo ady sarotra ianao baiboly milaza amin'ny Jakoba 1 mba hifaliana foana na de mandalo fitsapana sy fakapana maro aza satria ny fizantoetra ny fanahy de miteraka faharetana hitanareo zao hitako fa tena nitondra zavatra betsaka tato amiko zany mandra-pahazoantsika akory lay hoe faharetana zany taloha tena olana mihitsy ianareo ve zay mitranga rehefa zahatoetra sy ilay-panahy nareo rehefa misy fanerena atao aminareo sy izah eo vao miseho le tena zah tsy zah ra-panahy zany lay azoko tany am-piangonana tsy zah lay mpandresy lay zaraiko amin'ny namako rehetra zany ary manampy atsika zany fa tena manampy atsika zany rehefa miatrika zavatra tahaka zany sika satria eo sika no afaka mahita ny fahalemetsika de afaka makeo amin'Andriamanitra malala fa hoe izy de mahatakatra atsika ary tsy misy fanameloana amin'izany fa afaka miatrika izay misy atsika sika mba anapiany Jesosy atsika atonga atsika ho any amin'izay isy atsika ary ataontsika ho azy zany tsy mila manao zao akory mba andehanako any an-danitra mankany an-danitra sika satria Jesosy matao atsika rehefa mino zany sika fa te hanompo azy eto tany koa de te ho mpandresy te hanana zay nahafatesan'i Jesosy omenay de te ho isan'izay olona tiano zao na de mba hanao zay tiano ataoko amen tena mahafaly adolo ny asa rehetra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona rehetra eto an-tany ary hitako fa araka ny anoananao an'Andriamanitra ny fitombon'ny hafalianao koa amen hitanareo tsaroko ndray maraina rehefa avy nivonina ho amin'ny fianarana baiboliko ny alaka misy maraina tamin'ny za taloha nanao an'izany tany am-piangonana nisy tamin'izany de ny famaly zay sy de zay tsy tena mahazatra loatra aloha raha amin'izao andro zao fa tamin'izany tena tezitra mafy zany ka tena tezitra ka teo eo amin'ny ora ray teo mila efa mitory teo am-piangonana ianao zany tsy manao zavatra mampime mihitsy raha tsy te hitory teny ratsy anga fa de tahaka zany aloha raha iza aloha zany de nahita fa zay tao amin'ny fanahako rehetra ka sombon'Andriamanitra tamiko de tena nivoaka ny saiko matetika ny sasany amin'ireo resaka fanahy tao anatin'izany tsy tongatonga foana ho azy amin'ny olona zany
ka de tena nanana taotra mafy an'Andriamanitra raha zany fitsakanany eto zany ka hoe tsy ho marina aminy aloha de ho marina amin'ny olona koa satria za tsy de tena maraka inona loatra ka zay tena ataoko zany tsy maintsy mila ositra aloha tena miankina amin'ny ositr'Andriamanitra mba haliana anareo satria arak'izay nolazaiko hitanareo za tsy mba mihira za tsy miteny zava-maneno de mitantara mampime isaky ny metsika foana fa na za aza tsy malala mandra-panomezan'Andriamanitra zay olazaiko indray fa eto miaraka amin'ny teny sy ny baiboliko de za zany tena mila an'Andriamanitra ka za zany tam'izany tena hoe nananady mafy mihitsy aho tam'izany marain'izany satria mahatsiaro meloka no nahatezerako ny tenako mafy fa nampianan-javatra Andriamanitra tam'izany marain'izany zay tena nandandaza tamiko taona maro de antenaiko fa raisinareo koa zany androany mety atao amin'ny Efesiana 4 zay milaza hoe rehefa tezitra enao lazainy zany hoe tezera fa aza manota ndao jerena ny Efesiana 4:20 ahoana ary zany hoe tezitra nefa tsy manota zany zany hevitra fa ny tezitra de manota zany zao de anafaka olona androany satria le resaka de zao eno kely na de manana fahatezerana azy ianao ka hoe misy atezerana miverina foana raha mahatsiaro meloka any am'izany ianao de tsy ho afaka mihitsy ianao fa tahaka ny fiodinany zany andreraka anao foana zany ka tsy hanova inona aminao mihitsy ka ny ilaina ataonao de mila makeo amin'Andriamanitra ianao de milaza aminy hoe aiko fa mbola tia foana ianao aiko fa tsy midika akory zao hoe tsy nateraka indray ny fatokiako de ao aminao za tsy te ho tahaka an'izao ary aiko fa afaka manovay ianao aiko fa afaka manovay ny teninao ka ny zavatra toroko ny olona de ampiasa ny ten'Andriamanitra tahaka ny fanafody ataovy tahaka ny fanafody zany hitanareo raha toka marary andoha ianao zany tsy manisy bandy amin'ny lohanao firy aminareo zany hoe raha marary andoha ianao de tsy asiany famezana akory ny lohany fa aka karazana aspirine ianao na nitahaka an'izany zay mety aminao eo ary raha maratra ny tananao tsy hoe asianao aspirine akory eo amin'ny tananao eo fa fezinao zany aloha ary sika tena mahay mihitsy hoe ahoana ny fanaovana fitsaboana ny aretintsika tahaka an'izany fa matetika tsy haintsika zay anaovana ny aretintsika ara-panahy fa ny tenin'Andriamanitra ny fanafody ara-panahytsika fa ilaza zavatra aminareo raha toka tena tezitra ianao ny fiainona toroteny ny amin'ny fitahiana sy fahombiazana tsy hanampianao andresy an'izany akory raha ola mora tezitra ianao de mila mijery ny concordance amin'ny baibolinao de mijery zay mikasika ny atezerana rehetra ao de amataranao ao anatin'izany fa tsy tezitra aminao Andriamanitra fa takatra Jesosy ianao ary tsy voatery ho ambany fanemelohan'izany ianao fa raha tena tian'i Jesosy sika de tsy ho afa-po ny hijanona amin'izany toeran'izany sika misy zavatra ao amintsika ao zay ilazany hoe noho ny amin'ny Kristy de mila miova satria te hidera azy ahy tia tany am'izao sady tsy maniry ny hijanona am'izao koa de tena tia hita olona tonga amin'ny fotoana zay tsy isahiranana amin'izany zavatra antsony satria hoe mila manao izany izy sao de tezitra amin'io Andriamanitra ko hoe sao de tsy tiany eo raha vao tsy manao zany fa mba hoe tianao zany fotsiny izy satria tia an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra